mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity lesona ho an'ny lehibe ity amin'ity anio ity, ary manasa antsika naaraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'ny dirantsika amin'izany nefa dia hivavaka. Andriamanitra tsara indrindra izay an-danitra, mbola velompisaoranao izay fambela nomenao tompo-taona indray ahafahana mandinga ny teninao. Tompo malala ho ampianaro izahay mba ahafahanay mandray ny fitiavanao ary koa mampiatsa izany amin'ny ankohonana sy ny manodidina anay, ary koa zaro amin'ny lalana tokony alehany ihany koa izahay mba azahoanay ny fiainana mandrakizay. Eto izay dia miantso ny anaranao, mangataka aminao mindra fo aminay ary koa miala-ny helokay, koa mitenena ihany koa Tompo ary manjaka am-ponay voninkainanao izay tonoana sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe nofo iray ihany. Nofo iray ihany. Amaky isika ny Genesisy toko 2:5 sy ny Genesisy toko 2:5 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andralehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitanjona azy, ary nitanjaka izy mivady dia rahalehilahy sy ny vadiny, nefa tsy nalala henatra izy. Dinio anie ny tantaran'ny famoronana izay nivakiantsika teo hoe inona no mitranga ao amin'ny tantara mialohan'ny fanambaran'ireo mpivady hoe ho nofo anankiray. Ho fampiarana an'ireo torohevitry Paoly ho an'ny mpivady lahy sy vavy dia ilaina tokoa ny mahatakatra fa ny fanononana ny Genesisy toko 2 mivakiantsika teo ny 4:20 no amin'ity ny foto-kevitra tena ampitaina. Mihevitra momba izay ilain'ny fiangonana kristiana sy ny fahasalaman'ny fifandraisana eo anivon'ireo ankohonana ao amin'izany fiangonana izany Paoly, eo ampisaintsainana ny tantaran'ny famoronana izay voalaza amin'ny Genesisy toko 2:20. Hafatra makasika hatramin'ny taranaka mifandimby no hitan'ny Paoly ny ao anatin'izany. Araka ny drafitr'Andriamanitra dia natao ho nofo iray ihany ny lahy sy ny vavy ao anatin'ny fanambadiana, ka maneho firaisampo sy fanahy ny firaisana ara-nofo, ary mampisy heviny ny firaisana ara-nofo ny firaisam-po sy fanahy. Mario fa raha ny fidy ny Genesisy toko 2:4 i Paoly dia fanambarana momba ny fanambadiana talohan'ny fahalovana no nitsongainy mba ilazana ny fifandraisana eo amin'ny mpivady kristianina. Eto amin'ity tontolo efa lavo ity ny fampiasan'ny firaisana ara-nofo eo amin'ny lahy sy ny vavy dia maneho fa mamaka lalina ao amin'ny kolontsaina ankehitriny ny fanambadiana sy ny fanandevozan'ny vehivavy amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo. Ambaran'i Paoly ary fa ao amin'ny firaisana ara-nofo dia tsy misy fanandevozana velively fa firaisana kosa. Tsy maneho na manazava ny fanjakan'ny lahy amin'ny vavy izany, fa ny firaisan'ny lahy sy ny vavy kosa hany ka nofo iray ihany izy ireo izy. Fampianarana manan-danja noho izany no hita ao amin'ny Efesiana toko 5:1-20 ka hatramin'ny 7:20 izay amin'ny lalinintsika nandritra ny herinandro ity milaza hoe ianareo vehivavy manaiky ny vadinareo, dia avy eo koa milaza ho an'ny lehilahy koa izy hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo, dia mampitany izany ihany koa amin'ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana izay zavatra fampianarana io izay manohitra ny kolontsaina sy manitsy ny fomba fisainana momba ny fanambadiana sy ny firaisana ara-nofo. Ao anatin'izany tontolo-kevitra izany ihany dia maesaka momba ny zava-miafina iray Paoly ao amin'ny andininy manaraka. Voafoaka ao anatin'izany ireo lafiny roa resan'ny Paoly ao amin'ireo fanoharana roa nataony, dia ny tokony andraisana ny fanambadiana kristianina araka ny fifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana, ary ny tokony ahatakarana ny fifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana araka ny fifandraisan'ny mpivady kristianina. Manandratra ny fanambadiana kristianina ny fampitahana azy amin'ny fifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana. Dia izao ihany koa
raha raisina ho toy ny fifandraisana mamy eo amin'ny mpivady kristianina, ny fifandraisan'ny kristy sy ny fiangonana, dia fahazavana vaovao no azony mpino tsirairay mikasika ny fifandraisan'izy ireo ao amin'ny kristy. Dia inoko fa ireo tenin'Andriamanitra ireo dia ahafahanao mahatsapa ihany koa fa tena natao hivampizara ny fitiavan'ny kristy ireo mpivady anankiroa, ary tsy misy natao hoe ambony sy ambany fa dia iray mampiseho ny fitiavan'ny kristy ary iray mitambatra iray amin'ny kristy tahaka ny kristy tean'ny fiangonana no anehoan'ny tenin'Andriamanitra azy. Ny eriko indrindra dia mba ho tokantrano anjaka ny fitiavan'ny kristy tokoa ny tokantrano misy antsika tsirairay avy, ka isy ny fandeferana, isy ny firaisan-tsaina, isy ny firaisam-po, ary ihany koa isa ny fifankazahoana feno eo anivon'ny tsirairay avy. Vavaka isika. Ry Andriamanitra tsara ny Andriamanitra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay io izany. Mangataka aminao zahay mba ampitoerinao anatinay mandrakariva sy ampatsahivinao fa ianao ihany tokoa dia nametraka ny firaisan'ny fiangonana eo aminao, ka tahaka an'izany fitiavanao fiangonana izany amin'ny maha-iray ao aminao dia tahaka izany ihany koa no tokony hitondranay ny fitiavana anivon'ny tokantrano tsirairay avy. Mangataka aminao izay ankahery ny fianakaviana ny isa-tokantrano, ary ihany koa ny fanahinao masina ny hanampy anao dingana tsaratsara kokoa ny amin'ny fahataterahany sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.